Nisy lehilahy iray tany Kaisaria, i Cornelio no anarany, ary kapiteny tamin'ny antokony miaramila, antsoina hoe Italiana izy. Mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy sy niankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona, sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Ary nahita miharihary tamin'ny fahitana izy, rehefa tokony ho tamin'ny ora 7 antoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao an-tranony ka niteny taminy hoe: "Ry Cornelio." Noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra ka niteny hoe: "Ahoana tompoko?" Dia niteny taminy indray le anjely hoe: "Nivavaka ataonao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny mandra olona ny kanjopa ka ampanalao ny lehilahy iray atao hoe Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandokoditra izy, ary eo amoron-dranomasina ny tranony." Rehefa lasa ilay anjely izay niteny tamin'ny Cornelio, dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony sy miaramila mpivavaka iray isan'izay nanaraka azy isan'andro izy. Rehefa nambarany taminy izany rehetra izany, dia naniraka azy ireo hankany Jopa izy. No ny ampitso, raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka efa teo akaikin'ny tanàna, dia niakatra teo ambonin'ny tampotrano i Petera mba hivavaka rehefa tokony tamin'ny ora 9. Noana izy ka te hisakafo, fa raha mbola nokarakaraina ny sakafo ho azy dia azo tindrimandry izy, ka nahita ny lanitra misy sokatra sady nisy zavatra midina toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony 4 ho amin'ny tany. Tao anatin'izany dia nisy ny biby rehetra izay manan-tongotra 4 sy ny zava-mandady sy mikisaka ety an-tany ary ny voromanidina, ary nisy feo niteny taminy hoe: "Mitsangana ry Petera, vonoy ka hany." Fa hoy Petera: "Sanatria tompoko, tsy mbola nihinana zavatra fady na tsy madio aho." Fa hoy indray le feo taminy fanondrony: "Izay efa nodiovon'Andriamanitra dia azo ataonao ho fady." Ary ny telo no nitangana izany dia nakarana ka ny an-danitra ilay zavatra no aveo. Raha mbola nieritreritra tao am-poniny amin'izay antony fahitana efa hitany Petera, dia indreo ireo olona nirany Cornelio nantany trano Simona ka nijanona teo am-bavahady. Dia niantso izy ireo ary nantany raha ao no mipetraka i Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Raha mbola nieritreritra ilay fahitana i Petera dia hoy ny fanahy taminy: "Indreo, misy 3 lahy mitady anao, koa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala, fa izao no naniraka azy." Dia nidina tany amin'ireo olona ireo Petera ka niteny hoe: "Ity aho izay tadiavinareo, inona no antony ahatongavanareo aty?" Dia hoy ireo: "I Cornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny Jiosy rehetra, dia efa notorony anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy hihainy teny avy aminao." Ary Petera dia nampiatrano azy ireo handro tao. No ny ampitso dia niaingy Petera ka nandeha niaraka tamin'izy ireo, ary niaraka taminy koa ny rahalahy sasany avy tany Jopa. Dia tonga tany Kaisaria izy ny ampitson'iny, efa niandry azy Cornelio sady efa nampiantso ny havany sy ny namany akaiky. Raha vao niditra i Petera dia nitsena azy Cornelio ka niankohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Nefa nampitsangana azy i Petera ka niteny hoe: "Mitsangana fa izaho dia olona ihany." Noho ny niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao, dia hoy izy taminy: "Ianareo dia mahalala fa fady amin'ny Jiosy ny ifandray na hian-trano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao dia efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Noho izany dia tsy nandaha niankaty aho rehefa nampiantsoana. Koa manontany aho, inona moa no nampiantsonareo aho?" Hoy i Cornelio: 3 andro lasa izay, tamin'ny ora toy izao raha nivavaka teto an-tranoko aho tamin'ny ora 7, dia indro nisy lehilahy ny akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako ka niteny hoe: "Ry Cornelio, efa re nivavaka ataonao ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. Koa manirahan ka ny Jopa ka ampanalao i Simona izay antsoina koa hoe Petera. Miantrano ao an-tranon'i Simona mpandon-koditra eo amoron-dranomasina izy. Niaraka tamin'izay dia nandefa olona tany aminao aho, ary tsara ny nahatongavanao. Koa ankehitriny izay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra mba hiaino izay rehetra nampilazain'ny Tompo anao." Dia nilobava i Petera ka niteny hoe: "Hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra. Fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely. Mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompon'izao rehetra izao.
dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra taorian'ny batisa izay notoriany Jaona. Dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery ary nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly satria nomba azy Andriamanitra. Vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema izahay. Izy dia novonoiny rehefa nahantony teo amin'ny hazo. Nefa natsangan'Andriamanitra kosa tamin'ny andro fahatelo ka nasehon'ny marina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay efa notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary nandidy anay izy hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no hahazoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza izany teny izany i Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Talanjona ny mino isan'ny voafoara izay miaraka tamin'ny Petera satria nirosaka tamin'ny jetilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ary nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy ireo hoy i Petera. Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batiza azy ireo izay efa nandray ny fanamasina tahaka antsika koa va? Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo ary nangatany ireo mba hijanona ho aminy andro vitsivitsy i Petera.